ny tenin'andriamanitra solika fitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. dia falindrina ry havana manantitra ny fiarabana masina tratry ny noelina krismasy dia ho anao izay manaraka ity fandaharana ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza ity eto amin'ny radio teny fiainana. Mba ho tanteraka amintsika rehetra tokoa niaraky ny tenin'ny anjely manao hoe fiadanana ho an'ny olona ankasitrahany dia ny ankasitrahan'Andriamanitra izany. Inona moa raha izay hevitsika ny fikendren'Andriamanitra amin'ny fotoana iaviny ka natongavan'i Jesosy ho zaza dia izy naka niendritsika olombelona ary nonona tamintsika. Tsy inona fa mba hahatanteraka ny fifaliantsika izay noraisiny ho an'ny tenany ho olony. Ary amin'izany dia hoy Jesosy, mangatady hahazo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Jaona 4:24 tapany faharoa. Izany dia mikendry tsy ny hoe hahafaly antsika ihany, toy ny hoe hanovantsika fety, sakafo sy ny toy izany, fa ny ananantsika fifaliana tanteraka, dia fifaliana feno indrindra ka tsy misy antom-pifaliana hafa. Ho tadiavintsika na mbola mety bano amin'ny fotsika, afa-tsy ny fifaliantsika ao amin'Andriamanitra sy amin'Andriamanitra irery ihany. Ka antonga antsika raiki-pity amin'Andriamanitra hatanteraka ny didy manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo aza manana andriamanika hafa fa izaho ihany. Exodus 20:7. Rehefa izany dia didin'Andriamanitra indrindra isika olony hifaly. Fa ny fahaizana mifaly na ny marina koa ny fitezantsika sy ny faneketsika hifaly dia fanomesantsika voninahitra an'Andriamanitra ary mariky ny fahasalaman'ny fiainam-ponoantsika izay mino azy. Satria ny hoe mino na manana finoana dia tsy misaraka amin'ny fifaliana vokatry ny fandresena amin'ny finoana. Araka ny voalazan'i Jaona apôstôly ao amin'ny episteliny manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao, ary ny fandresena izay enti maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa no maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Jaona 1:5-7. Ary dia iza tokoa moa no hino na hety hino raha tsy misy antom-pifaliana azo antoka avy amin'izany finoana izany. Ho dia izao andro ny advento na fiavian'ny Mesia izao indrindra no mahatanteraka ny fifalian'ny mino, ary dia nanomezana antsika ny lohahevi-dehibe manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, tonga ny Mesia mifaly, tonga ny Mesia mifaly. Fa ny mino dia mifaly amin'ny fiavian'ny tompony. Tonga ny Mesia ka mifaly tokoa, satria tsy fanambarana loza no antony atongavany, fa fanambarana famonjena. Dia araka ny fanambarana nataon'ny anjely tamin'ireo mpiandro raha hoy izy taminy amin'ny anaran'ny Tompo, aza matahotra fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho dia fifaliana lehibe zay ho an'ny olona rehetra, fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo,
diko atoko faharoa andiny raika ambiny folo. Fanomezan'Andriamanitra lehibe sy ambony indrindra izany ry havana, koa dia mifalia mandrakariva amin'ny fanomezan'Andriamanitra. Zany hoe ataovy ho antom-pahavelomanao, mahazo toerana amin'ny andavanandrom-piainanao. Zany hoe mifaly amin'ny fanomezan'Andriamanitra ny zanany zany, dia ny zanany Mesy na Kristy dia ilay iraka vosotr'Andriamanitra hitondra famonjena ho asy ho anao sy ny ankonanao ary ny firenenao. Ary dia misy indrindra ny fampianarana sy hafatra zay omeny ny soratra masina antsika momba izany. Inona zany fampianarana sy hafatra zay omeny soratra masina antsika ny amin'ny hoe mifalia? Mazava tsara ireo baiko zay omeny ten'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Paoly apôstôly ny amin'ny tokony hifaliany mino ho izy tamin'ireo Filipianina. Mifalia amin'ny tompo hoy izaho indray mifalia. Filipiana 4:1-4. Aroky io izy tamin'ny Timoty zanany ara-panahy sady piray antoka aminy tamin'ny fanompoana zay nataony. Ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningo tena amin'ny raharan'izao fiainana izao mba hahafaly zay fa nifidy azy ho miaramila. Timoty 2:4-2 zany. Raha dika izany tenin'ny Paoly an'i Timoty zany dia ny hoe asa atao amin'ny fifaliana ny asan'Andriamanitra, koa dia atao zava-dehibe mahafaly ianao ny manatanteraka ny fanompona zay napetraky ny tompo taminao. Ary dia tandremo tsy anakalo zany amin'ny zavatra hafa, na hanao izany ho laharana faharoa, na indrindrindrindra koa hanao izany ho zigoa zay tsy antononanao. Raha indra amintsika ny fitenin'ny Paoly ao amin'ny Korintiana 2:1-4. Aza atao antony mampiferinayna ry havana ny manompo an'Andriamanitra sanatria, fa ho antom-pifaliana ary antom-pifaliana mandrakariva, zany hoe manompo an'Andriamanitra sy ny momba ny fandraisantsika aminy, dia mitady ny tavany, mandalina sitrapony amin'ny zavatra rehetra, maharitra amin'ny fivavahana, mazoto amin'ny fandalinana ny tenin'Andriamanitra sy ny fahalalànan'Andriamanitra sy ny momba azy manontolo. Mazava ny ohatra zay nomeny Jesosy ny mpianany eo amin'ny fanompona an'Andriamanitra, tsy inona izany fa ny ankalazana an'Andriamanitra ray amin'ny zavatra rehetra. Ary dia hoy Jesosy, ary na inona no angatanareo amin'ny anarako izy tamin'ireo mpianany, dia hataoko zany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Jana 4:4-7. Fa ny antony natongavan'i Jesosy tetỳ amintsika ary natongavany ho antsika dia ny ankalazany indrindra ny ray, ka nitenena manao hoe ny haniko dia ny manao ny sitrapony zay naneraka ahy sy ny mahavita ny asany. Jana 4:4-7. Inona no asan'i Jesosy? Dia asa mpisoronana zay nandavan'ny tena ary nataony tamin'ny mpifaliana tokoa izany. Fa satria Andriamanitra dia fitiavana dia tsy hainy araka izany, ary tsy tiany hoe mamila fila, fa manao ankitsi-po, manao amin'ny mpifaliana. Araka ny voasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo, aoka ny olona rehetra samy hanao araka zay ninony fony, zany hoe araka zay mahafaly azy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena, fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Korintiana 2:7-7. Ary noho izany dia mampitandrina antsika tokoa ny teny fananarana zay nampitondrain'ny Tompo ny mpaminany ny mpanompo manao hoe izao no ataonareo, saronanareo ranomaso sy fitomanina ary fisentona ny altaran'i Jehovah, ka tsy mba jereny intsony ny fanatitra ary tsy handray fangasitrana avy amin'ny tananareo izy. Malakita 2:7. Zay teny mitovy hevitra na mitovy sanda amin'ny hoe izao nolazain'i Jehovah, tsy zakako ny fivoriana masina, haroarom-paratsiana. Isaia 1:7-2. Ary dia noho izany indrindra no namporisiana Paoly apôstôly ireo mpino tany Roma manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, mazotoa fa aza malaina, ary oka fanafo amin'ny fanompona ny Tompo. Romana 2:2-2. Zany hoe manaova fanompona amin'ny fifaliana.
mifaly indrindra amin'ny fanomponan'ny tompo. Izany no fanompona izay ankasitrahan'Andriamanitra ary andraisina fitahiana avy amin'ny raha teo. Dia araka ny teny nataon'ny Paoly apôstôly ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina ihany manao hoe: ko amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famoram-pon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra, dia fanompom-panahy mety ataonareo izany. Romanina toko 2:12. Fanatitra velona fa tsy fanatitra maty, masina voatokana ho an'Andriamanitra ka tsy hisy pentina ary sitrak'Andriamanitra raha teo. Fa tsy zakan'Andriamanitra ny fanompona matimaty izay nitenena manao hoe amin'ny anaran'ny tompo: fantatro ny asanao fa tsy mangatsikana mafana ianao. Aleo mangatsikana ho mafana ianao, fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika dia efa halohan'ny vavako ianao. Araka ny Apokalipsy 7:5-9:20. Na izany azy anefa ny fahitan'Andriamanitra ny faly mentsika riavana dia tsy mahafoy ny olona izy, ka dia mbola manome fampahirezana ho azy, ary izany indrindra koa no antony atao hoe advento. Andriamanitra tonga mbola hamangy ny olony ary manome fampahirezana ny olony. Ny fampahirezana omen'Andriamanitra ny olony, ny teny fototra amin'izany dia araka nambaran'ny Paoly apôstôly manao hoe amin'ny anaran'ny tompo: ny vokatry ny fanahy na ny fanahy masina dia fifaliana. Galatiana 5:12. Asan'ny fanahy masina, vokatry ny fanahy masina, ny fifaliana ary fifaliana masina avy amin'Andriamanitra. Koa ny olona izay manana ny fanahy na mivelona amin'ny fanahy sy mandeha araka ny fanahy dia olona mifaly. Olona mifaly. Raha misy tsy manana izany fifaliana izany ry havako, dia aoka izy hangataka amin'ny tompo, fa ny fifaliana tahaka ny fanantenana dia tsy mba mampahamenatra hoy Paoly, satria ny fanahy masina izay nomenantsika no nentin'ny tompo nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika ka hifalitsika amin'ny fanompona azy. Romanina 5:5 zany dia ny fitiavantsika an'Andriamanitra sy ny anompontsika azy tokoa amin'ny fifaliana avy amin'ny raha teo. Fa ny fifaliana no endrika isehon'ny hery ny finoana izay mandresy ny ratsy sy ny fahavalon'ny finoana rehetra, eny na dia amin'ny fotoan-tsarotra sy fizahan-toetra izay mety andalovan'ny mino azy. Dia araka ny tenenina amin'ny Petera apôstôly manao hoe amin'ny anaran'ny tompo: fa araka ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifaly, mba iravoravonareo indrindra amin'ny fisehoan'ny vonahany koa. Petera 1:4-7. Fa hoy Jesosy: sambatra izay enjehina noho ny fahamarinana, fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra hianareo raha haratsy ny olona sy enjehiny ary asian'izay teny razy rehetra hitenenany lainga ianareo noho ny amiko. Mifaly sy miravoravo hianareo, fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra. Matio 5:10-12. Fa ny fifaliana amin'Andriamanitra sy amin'Andriamanitra riavana dia ny fifaliana avy amin'Andriamanitra, io no tampony, io ny fahatanterahany fifaliana indrindra, ary tsy misy lehibe noho izany. Koa dia fifaliana azo antoko izany, izay no omen'Andriamanitra antsika amin'ny fotoana hiavian'Andriamanitra sy hamanginy antsika toy izao. Dia ny fotoana hamangin'ny olona izay nyvidiny raisiny tokoa ho an'ny tenany, dia tsy inona izany fa ny fifalian'ny fihavanana izay ampihavan'ny olona amin'Andriamanitra, ny fifalian'ny famelan'ny helontsika mpanota sy ny fanavoazan'ny fiainantsika mba hananantsika fo vaovao ary andraisantsika ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Izany dia ny fifalian'ny fampahirezana indrindra ny mpanompony izay nyvidiny, ka tsy ataony hoe mpanompo intsony fa nataony ho sakaizany sy mpiray antoka aminy amin'ny asany, sady ho mpandova raha teo ny fanjakan'Andriamanitra be voninahitra sy maharitra mandrakizay. Ary dia noho izany no hitenenany soratra masina manao hoe amin'ny anaran'ny tompo: mifaly amin'i Jehova ary miravoravo ianareo olo marina. Dia mino zany ary mioby ianareo mahitsy fo rehetra. Salamo 2:2-1:20. Eny, mifaly amin'i Jehova ry olo marina ary midera ny anarany masina. Salamo 7:9-2:20. Mandeha ho fehitsika riavana vodoatin-kevitra avy amin'ity fampianarana sy fampatsiahivana intsika ity, fa ny mino dia mifaly amin'ny fiavian'ny tompony.
ny mino dia mifaly tokoa amin'ny fiavian'ny tompony fa rehefa tonga Jesosy izay tompony ary tompontsika dia feno toky ny fotsika, mitsahatra ny atsika, voafafo ny ranomasontsika, sitrana ny ratrapo ao anaty. Velo indray ny fanantenanao amin'Andriamanitra sy ny fahatokentsika azy, fa tsy nafo iantsika izy na nanadino ny olony tsy akory. Dia araka ny teny manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, mpanompoko ianao, efa nividiko ka tsy mba nariko, aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izao izy no Andriamanitrao. Mampaheranao aho sady mamonjy ianao, eny mitantana anao amin'ny tanànan-kavanan'ny fahamarinako aho, indro homenandra sy hangahia izay rehetra tezitra aminao, ho tsinitsinina izy eny, ho levona zay miady aminao, ho tadiavinao zay mifanditra aminao fa tsy ho hitanao, ary ho tahaka ny tsinitsinina sy ny zava-poana izay miady aminao. Fa izaho Jehovah Andriamanitrao no mitantana ny tananao ankavanana, dia ilay manao aminao hoe aza matahotra, izaho no hamonjy anao. Isaia 2:7-5. Tonga tokoa Jesosy havana, tsy ny hanameloka fa ny hamela heloka, tsy ny andringana ny mpanota fa ny hamonjy azy, tsy ny andrafy fa ny ampiavana antsika amin'Andriamanitra. Ary dia izay no fifaliny zay ifalitsika tokoa ary ifalitsika tokoa. Andriamanitra tonga amintsika, Andriamanitra monina amintsika, Andriamanitra mitoetra ato am-potsika mba hatanteraka araka ny voasoratra ao amin'ny vaky teny zay voatondro amin'ny perikiopa ao amin'ny bokyny Mika io, zay manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ary itsangana izy ny Tompo zany, iandro ny ondrony amin'ny herin'i Jehovah sy amin'ny voninahitry ny anaran'i Jehovah Andriamaniny, ka handro fa izay ireny. Fa izao dia ho lehibe hatrany amin'ny farantany izy, ary izy no ho fiadanana. Mika 5:7-4 tapany voalohany. Ary dia izany koa no mbola hitenenany amintsika indrindra amin'izao vanim-potoana ankalazana ny fiavian'ny Tompo izao, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fiadananao izy no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo izao no fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Jaona 4:7 koa dia matoky azy ary minoa ny teniny. Isaorana nye zay avy amin'ny anaran'i Jehovah dia ny Tompo izany. Matio 7:7 tapany 2. Ho voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy mandrakizay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao, fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana.